Salama daholo androany sika dia ndao indray raha iresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ireo misolitena any Madagasikara amin'ny taranja Mobile Legend izay ho atao any Maroka atsy ho atsy. Tratra ny mpanao jeu de main izay masobe tsy mahita amin'ny resaka finday sy ny fisolokiana amin'izay resaka varotra finday izay. Vazaha iray ahina ho namonina faty ny vadiny. Nisy lehilahy iray izay namono tena avy teny ambony pilona teny Anosy Zato ary fantatra fa i Blaise Mahalamina no anarany. Eo amin'ny resaka ny vola vahiny indray dia nitotongana ny vola malagasy ary niakatra be ny vola euro sy ny maro hafa tato ato zay. Ka ireo no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy tomatomato gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Any Maroka, Casablanca, ny solitenan'ny Madagasikara izay tsy iza fa ny Mantela Esport, BG sy Madagirl hiatrika ny fifaninanana Africa Sports Championship 2024. Raha tsy hivana dia taranja Pugs Mobile sy ny Mobile Legend no handraisany reto tanora malagasy reto anjara amin'izany. Araka izany dia miandry ny vokatra izay tena mba ho tsara ny mpanaraka an'izany taranja izany amin'izao fotoana izao sy ny voaka malagasy rehetra dia manohana anireto tanorantsika ireto mba hibata ny amboara any Maroka izay. Vazaha iray ahina ho namono ny vadiny. Olotsotra teny Anjomakely Bonga Tsara no niantsy ny zandary Etienne Fotsy ny 10 Aogositra 2024 tamin'ny sivora alina noho ny fisian'ny lehilahy teratany vahiny iray izay manakorontana eo an-tanàna. Fotoana fohy taorian'izany dia tonga teny an-toerana ny zandary nijery fotony ny zavanisy ka mbola tratra teo am-panakorontana mihitsy ity lehilahy lehibe iray ity izay efa hita fa mamo. Nilaza moa ny tenany tamin'ny fotoana io fa maratra ao an-trano ny vadiny ka mila vonjy. Rehefa nijerena nefa dia efa tsy nisy aina intsony ilay ramatoa raiky amin'ny 30 taona nitsilany teo ambonin'ny seza. Nahitana tsindrona zava-maranitra teo amin'ny fotopeany ary nijinika ny raha. Tsy nisy afa-tsy izy mivady no tao an-trano tamin'ny fotoana nahavoa ilay vehivavy ka izay no antony nahatonga ny ahiahy mipetraka tamindra lehilahy. Natolotry ny fampanoavana ny raharaha ka voatanjana vonjomaika eny amin'ny fonjany tsy afahy ny olona izay noahina tamin'ity raharaha ity. Tandremo ihany ry zareo ny hatezerana sy ny tsy fahaizana manatony sy ny fo amin'ny resaka disadisa ao an-tokantrano fa mety hamozanaina satria raha vantany vao tsy mahafehy tena kely eo amin'ny resaka izay disadisa izay dia mety ahitaloza ianareo ao anaty tokantrano ao. Nalaza be tamin'ity faraparan'ny herinandro ity fa nisy lehilahy anankiray izay namono tena avy teny ambony pilona tetsy Anosy Zato. Pilona tena avo moa izany niakaran'izany lehilahy izany ary nitsambikina avy eny ambony moa ity lehilahy ity ka maty tsy tra-drano. Fantatra nefa fa Blaise Mahalamina izay rahalahin'ny mpanao gazety ao amin'ny TVM ihany ilay raim-pianakaviana namono tena teny ampitatafika ny alarobia lasa teo iny. Tsy nisy disadisa teo amin'izy ireo raha ny nambaran'ny vadiny saingy nanamafy kosa ny rahalahin'ny Blaise iray hafa fa niantso azy ity farany fa nahatratra ambadiny nampirafo hono ka izay no antony nahatonga azy nanapa-kevitra ny hamono tena izay. Tena mampalahelo ny tsangan-javatra tahaka an'izay ary tsy ny lehilahy rehetra no mahazaka mahita an'izay fampirafesan'ny vadiny izay. Misy amin'ny lehilahy dia tena olony fo ary tena olona be fitiavana ka tsy mahatsindry fo intsony rehefa sendra an'izay vehivavy tsy vanina izay. Ka izao no pirofo satria tsy nahatsindry fo ity ranamana ity raha vantany vao nahita any vadiny nampirafy izay ka ny afara amin'izao famononaina izao. Ahoana sy ahoana ary ny mety ho toy ity raharaha ity, aiza ho aiza ny mety ho avy ny zanak'izy ireo raha toa ka misy izany ary ahoana sy ahoana ny disadisa izay mety ho hisy eo amin'ny fianakaviany roa tonta, izany hoe ny fianakaviam-badiny sy ny fianakaviany ity ranamana ity. Ka noho izany dia mirary ny finoana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo ihany izay vetia moatahoata gasy
ainganeka ho tsara levenana ny maty ary aza misosoka lailontsony fa hafatra kely ho antsika rehetra na dia tezitra tahaka ninona ary na dia ao anatin'ny fahadisom-pantenana tahaka ny ahoana dia fadio ny manapa-kevitra ao anatin'ny fotoana ny fo mbola feno izay fa mety ahavita zavatra tsy ampoizina ny olona anankiray ary mety afara amin'ny famonoanaina tahaka an'izao mihitsiny. Eo amin'ny resaka sandam-bola ariary indray dia hita tao anatin'ity herinandro ity fa tsy nitsahatra nitotongana ny lanjan'izany vola ariary izany raha hoarina amin'ireo vola rehetra maneran-tany, indrindraindrindra fa raha ampitahina amin'ireo vola vahiny. Ny ray euro ohatra dia tafiakatra 5.5 ariary izy amin'izao fotoana izao. Nitotongana tanteraka ny vola ariary raha ampitahina amin'ny vola vahiny araka izany satria efa mihoatra ny 5,000 ny sandan'ny ray euro nanomboka ny alarobia 14 aogositra lasa teo eny. Mety ahoana sy ahoana no hiafarany izay lanjam-bola ariary izay raha toa ka tsy misy ny fiovana ary raha toa ka tsy misy ny fiakarany harikarenao faobe ho an'ny malagasy izay. Sanatria ve ho tafiakatra avoroa eny ankoatran'izay ny lanjan'ny vola vahiny euro ity afaka fotoana fohy sanatria ny vava. Midika izany fa voamaya tafalatsaka anaty lalina ny Madagasikara sy ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao. Manoloana an'izay fitotongana ny vola ariary izay dia misy moa ireo izay faly mahita an'izay ho an'ireo izay mandray vola vahiny satria ireo no mahazo tombony be manoloana izay fitotongana ny vidin'ny vola ariary izay amin'izao ankehitriny izao. Fa ho an'ireo izay tsy manana havana na koa tsy manana fidiram-bola avy any ivelany dia tena tsy faly ary tena ao anatin'ny alahelo tanteraka satria lasa tsy misy dikany intsony ilay vola ariary malagasy manoloana an'ireo vola vahiny. Mety ho fambara inona izay fitotongana ny vola ariary izay sanatria ve tsy nisy nividy ilay ôry monétaire izay navoaka ny filoham-pirenena tamin'ny volana vitsivitsy lasa iny izay satria araky ny nampanantenana hatrany manko tamin'ny famoahana an'izay ôry monétaire izay dia tokony hiakatra ny lanjan'ny vola ariary taorian'izay ary maro ny voaka malagasy no ny andrandra an'izay fiakarany sandam-bola ariary izay mba hitovitovy tantana amin'ny vola vahiny satria efa manana an'izay ôry monétaire izay moa ny banky malagasy taorian'ny fanambarana izay nataony filoham-pirenena izay ho mariky ny fankalazana ny 15 taona moa araky ny nambaran'izy ireo tamin'izany ary maromaro moa ireo izay ôry monétaire izay navoaka tamin'izany fotoana izany ka dia andrasantsika eto ara no mety ho fanazavana avy amin'ireo mpitondra fanjakana mahakasika an'izao fitotongana ny vola ariary izao raha ampitahina amin'ny vola vahiny. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.